dia mbola amin'ny fifaliana trano no ahafahana miaraka amintsika ao anatin'izao fotoana foy izay fampaherezantsika izao. Mbola manohitra antsika ny zava-miafy ny Pasika, ny fitambohan'ny fanafahana tao amin'ny tany Egipta izay raha tadia amin'ny testamenta vaovao dia fitombohan'ny fanafahana an'izao tontolo izao. Milohan'ny zavatra rehetra hivavaka isika, Jehovandriamanitra iray ho dia mbola misaotra anao mandrakariva izahay noho ny fitiavanao sy ny famotraponao lehibe izay asehonao amin'ny olona rehetra, satria tsy mba manafina ny marina ianao, ary marina ny teninao hoe tsy tianao ny haverin'ny olonao fa mba ho tonga amin'ny fibebahana, mba hazo famonjena. Fanahinao masina no mangatahana indray, manokatra trano no masom-panahinay mba hafantaranay ny zava-miafy ny teninao sy azahoanay antoka ny lalaka izoranay ho amin'ny famonjena. Dia mitenena indray Jehovah fa mihaino ny mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Faly miaraba antsika amin'ny anaran'i Jesosy, manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo amintsika mandrakariva. Ny zavatra farany nresantsika dia mahakasika ny trano izay baiko avy amin'i Jehovah na natetiavana ny rà tamin'ny tatom-baravarana sy ny tolam-baravarana. Somary niditra kely tamin'ny zava-panahy isika dia ho natrehan'izay rehetrarehetra izay, satria raha ny ambaran'ny Exodosy 3:20 dia famantarana eo amin'ny andro sy eo amin'ny tanana ny zava-miafina ambadika izay. Raha mandinika isika vahoakan'Andriamanitra dia tsy misy zavatra mahafinaritra tahaka ny mahafantatra ny zava-miafy ny tenin'Andriamanitra. Reto dia te hisarika amin'izay tsika raha tena mangetaheta ny famonjentsika dia hanaraka tsy tapaka izao fampaherezana izao, satria tombotsoa atsika mba ahitantsika ny marina, azahoantsika antoka ny lalam-pamonjena, ary azo lazaina fa ny afatra ny tenin'Andriamanitra izay entina ao amintsika dia ho fampaherezana, tsy fitadiavana tombotsoa amin'ny lafin'ny eritreretin'ny olona, fa ny azahoantsika antoka ny fiainam-panahintsika mba tsy hahatonga antsika ho faty antoka amin'ny fampivavahana, indrindra ny amin'ny aizina izay takonan'ny devoly mahakasika ny zava-panahy ao anatin'ity soratra masina ity. Raha tena olona mikatsaka ny famonjena, izao sy ianao mangataka hery avy amin'Andriamanitra mba ahafahantsika manaraka tsy tapaka amin'izao fampaherezana izao, satria tena tombony lehibe ho antsika ny fahafantarana ny marina, mba tsy ho fomba ivelany fotsiny ny antony ivavahantsika, fa misy antony manokana dia ny fieritreretantsika ilay fiainana mandrakizay izay tsy maintsy ho tonga. Ny tantaran'ny Pasika nresantsika tany amin'ny Exodosy 3:20 izay anisan'ny tantara tena nisy kanefa hifonosany zava-miafy ny mahakasika ny drafim-pamonjena nataon'Andriamanitra izay nitomboka tamin'ny fahafatesan'i Jesosy. Dia amin'ny hazo fijaliana raha ny tany amin'ny testamenta taloha dia ny fahafatesany zanak'ondry tsy misy kilemy, ary niaraka tamin'izay dia ny fandraisana fanasan'ny tompo sika izay tsy iverainantsika lava, fa raha ny marina dia tokony handray fanasan'ny tompo avokoa ny ankohonana rehetra. Tsy mifanohitra ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao, fa tena mifanazava, ary ny angatahana amin'Andriamanitra dia mba ahafahantsika manaraka tsaka ny sy andavany ny fanazavana raha tena mitady ny famonjena isika. Andehantsika ho any amin'ny testamenta vaovao indray, hijery ny zavatra ambaran'i Jesosy Kristy, satria izy ny tena nahay nanazava an'izany zava-miafy ny Pasika izany.
tamin'ny androm-pahavelomany. Tantara tena nisy ihany koa no jerevantsika ary fototra anankiray atakarana ny zava-miafy ny fandraisana fanasan'ny tompo. Ary raha vao miresaka fandraisana fanasan'ny tompo dia fanazavana ny zanak'ondry tsy misy kilema izay ny vonoina tany amin'ny testamenta taloha, kanefa koa manambara ny fahafatesan'i Kristy izay tsy afa-misaraka amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo. Jaona toko fahaenina, tantara anankiray izay mahafantana ny olona, ary na dia ny ankizy madinika aza na mianatra sekoly lady izy na mianatra sekoly sabata, tsy misy izay tsy mahafantatra n'ity tantara ity, satria anisan'ny fahagagana ray lehibe izay nitanterahan'i Jesosy tamin'izany vanim-potoana izany. Vakitsika ny Jaona toko fahaenina, raha tsika tsy moromoro kanefa tsy adinontsika ihany koa ny zavatra voalaza teo aloha mahakasika ny drafim-pamonjena ny soritan'Andriamanitra tany amin'ny bokin'ny Exodosy. Jaona toko fahaenina, ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Rehefa afaka izany ozy dia nialy Jesosy ka lasa nihita ny ranomasin'i Galilea, dia ny ranomasin'i Tiberias izany. Ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy no nahitany ny famantarana izay efa nataony tamin'ny marary. Ary Jesosy niakatra tao tendrombohitra dia nipetraka tao ambanin'ny mpianany, fa efa akaiky ny Paska, ilay andro firavoravoan'ny Jiosy. Ohatrany manaitra, satria ity tantara ity dia tantara melokelan'ny Paska izay ho avy tamin'izany vanim-potoana izany. Ary be dia be ny vahoaka izay nangetaeta ny famarinana nanantona an'i Jesosy Kristy. Ary teo anatrehan'izay na ny fipetraky ny andin'ny fahaefatra fotsiny aza dia efa tokony hisarika ny saintsika mba hatakarantsika hoe inona ary ny zavatra tianyity tantara izay tena nitranga ity tamin'ny vanim-potoana mialohan'ny Paska. Amin'ity Jaona toko fahaenina ity, Jesosy mihitsy no mitondra ny fanazavana mba hatakaran'ny olona ny zavatra andalovany dia ny Paska tsy maintsy ho tonga, ary ny Paska ho avy dia Paska tamin'ny andron'i Jesosy dia ny fahafatesany. Akaiky ozy ny Paska, ilay andro firavoravoan'ny Jiosy. Inona moa no nahatonga ny soratra masina ilaza fa Paska andro firavoravoan'ny Jiosy? Satria Jesosy vao tonga, mbola tsy tena nipetraka ilay anarana hoe kristianina mpanara-dian'i Jesosy Kristy, fa ny fivavahana Jiosy no nibany toerana tamin'izany vanim-potoana izany. Ary io no mamitaka ny olona matetika raha vao miresaka ny Paska ka misy fanazavana tsy mifanaraka amin'ny sainy, dia eritreretiny fa amin'ny Jiosy izany fa tsy atsika kristianina amin'izao vanim-potoana izao. Fa tsy mijery akory izy ny tantara, satria tao aorianany nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty sy niakarany tany an-danitra vao tena mipetraka ny fivavahana kristianina izay azo lazaina fa tena fanavaozam-pivavahana famerenana amin'ny laoniny mba hatakaran'ny olona ny famarinana ny tenin'Andriamanitra, fa tsy hipetraka eo amin'ny toeran'ny Jiosy mpanamary-tena ka nihevitra fa azy irery ihany ny famonjena. Akaiky ny Paska tamin'ny vanim-potoana io, ary izay Paska akaiky izay tsy tian'i Jesosy tsy ahafantatra ny olona, fa tiany mihitsy tena ahatsapa ny tombam-bidiny izany andro firavoravoana lehibe izany. Kanefa nasehony tamin'ny tantara nyseho ny fanazavana mandray roa, ny fanazavana ao anatin'ity Jaona toko fahaenina ity. Ny zavatra voalohany izay porofony Jesosy ao anatin'izay dia ny hafatra izay napetrany aty amin'ny Mateo toko fahaenina, Mateo toko fahaenina ny andininy raika amby telopolo ka hatramin'ny andininy fahatelo amby telopolo. Dia aza manahy ianareo ozy Jesosy ka manao hoe inona no hoaninay, na inona no sotroinay, na inona no tafianay. Fa izany rehetra izany ozy dia katsahan'ny jentilisa fantatra, fa fantatry ny trainareo izay any an-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra izany.
fakatsao aloha ny fanjakany sy ny famarinany a dia hanampo anareo zany rehetra zany. Zay le votoatin'ny Jaona 5 zay ambaran'i Jesosy Kristy, zay anisan'ny afatra goavana tokony ho tsapan'ny olona ao anatin'ny Paska ary niainan'ny zanak'Israely zany, satria tamin'ny vanim-potoana zay niangan'ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egipta, inona moa ny asa ho tanterahany? Lalana vaovao no soritana, lalana mbola tsy falehany, andalo hevitra, zany hoe tsy nanana eritreritra mihitsy ny zanak'Israely raha niainga hoe tena andeka hitondra zavatra mba hitsinjovan'izay mety ho fiainana eny an-dalana eny, fa tonga dia niainga fotsiny. Ary nitanjonan-kendren'Andriamanitra dia mba hahatonga azy ireo tsy hanam-panahina, fa eo amin'izay lalana tsy mbola nizoran'izay dia Andriamanitra no nomba azy ary mahafantatra zay tokony homena azy eny am-pandehanana eny, ka mba tsy tonga ny zanak'Israely hanam-panahina. Ary zay ny votoatin'ny Paska. Andriamanitra ny tompo marika amin'ny fanafahana azy hiala tao amin'ny tany Egipta teo any amin'ny tany Kanana. Andriamanitra no miay azy eny an-dalana eny sy hampafantatra azy zay zavatra tokony ataony. Fa raha niainga ny zanak'Israely tsy tao anaty eritreriny mihitsy hoe inona ara ny asa ataontsika, inona ara ny sakafo hohanintsika, fa maika teo afaka fotsiny. Ary zay le toe-tsaina tany am-poalohany niaingany zay, zay ny tian'Andriamanitra ho fiainany zanak'Israely. Dia tahakantsika koa amin'izao vanim-potoana izao, zay tena mikatsaka ny famonjena dia tokony tsy hanam-panahina fa entehitra mandrakariva amin'Andriamanitra, satria Andriamanitra ny mahafantatra zay tokony ataontsika, araka ny tenin'i Jesosy Kristy tany amin'ny Matthieu 5 teo hoe fa fantatry ny rainareo zay any an-danitra fa tokony hanareo zany rehetra zany sakatsao fotsiny aloha ny fanjakany sy ny famarinany. Dia hitantsika miverina izay tantara izay, satria araka ny resantsika hoe ny Jaona 5 dia afatra mihezinezina mahakasika ny zava-miafin'ny Paska, kanefa miafina ao anatin'izay ihany koa ny tombam-bidin'ny zavatra tian'i Jesosy Kristy ampitaina ao anatin'ilay fandraisana fanasan'ny tompo. Satria ny Paska izay fahafatesan'ny zanak'ondry tsy misy kilema, Paska izay fahafatesan'i Jesosy Kristy, manaraka an'izay dia tonga dia fandraisana zay vao manomboka miainga. Ary ny toe-panahy hoentina miainga dia ny tsy fananana fanahina, fa mentehitra tanteraka amin'Andriamanitra ary mahatopo tanteraka amin'Andriamanitra, fa izy no miahany olona, satria avy amin'Andriamanitra nahatonga azy ireo nivoaka tao amin'ny tany Egipta. Dia Andriamanitra no mahafantatra ny zavatra tokony ho tanterahany eny am-pandehanana eny. Dia hitantsika fa zavatra takan'izany no miseho ao anatin'ity Jaona 5, fandraisana fanasan'ny tompo no resantsika, kanefa tsy maintsy resantsika zany zavatra rehetrarehetra zany, satria ny olona tena mitady an'izany famonjena zany dia takian'Andriamanitra mihitsy hatoko tanteraka azy ny amin'ny lalaka izorany rehetrarehetra, mba tsy hanana ny fanahina fa mahafantatra zay tokony ho azy Andriamanitra. Tahaka ny fandraisana fanasan'ny tompo tena vatsina sakafo mba azahoana tanjaka sy hery hoentina manatanteraka ny dia zay izorana ary eny am-pandehanana eny. Dia miandry tsara ny toromarika avy amin'Andriamanitra mba fantariny inona no tokony ataony hivelomany. Rehefa jerevantsika ilay tantara toy izantsika, satria akaiky ny Paska tamin'izay, andro firavoravon'ny Jiosy tao amin'ny Jaona 5 ny 14 zay manambara fa afatra ny Paska angety ambaran'i Jesosy amin'ny Jaona 5 ity. Ary ty Jaona 5 ity no zava-miafina lehibe hoentin'i Jesosy manambara amin'ny olona ny zavatra ara-bakiteny sy anakaran'ny olona ny zava-panahy ao anatin'ny fandraisana fanasan'ny tompo, na dia tsy takatry ny olona ary, na dia tsy nazavaina tamin'ny olona ary. Ny fandehan'ny fahagagana tamin'izay vanim-potoana izay 5:5 zao ny voasoratra. Ary Jesosy nanompo ny masonosy ka nahita fa nisy vahoaka betsaka nanatona azy, dia hoy izy tamin'ny Filipo, aiza no hividianantsika mofo hohanin'ireo ozy? Zany no nataony mba hizahany toetra azy.
fa izy na lala ihany zay efa ataony. Filipo namaly azy hoe na dia mofo vidiana denary 200 aza tsy ampy azy rehetra nanany kely avy. Ny mpianany anankiray dia Andrea rahalahy Simona Petera ozy laza taminy hoe misy zazalahy ty manana mofo varory dia adiny sy azan-drano madinika 2 fa ho ampy inona moa izany amin'izao olona betsaka izao. Reto olona nanara-dian'i Jesosy reto dia Jesosy no nahafantatra fa naony izy ireo. Ary matoa izy manaraka an' Jesosy dia misy zavatra mampangetaheta azy raha raisina misehatra ra-panahy naona ao anatin'ny fahoriana, misy fijaliana, misy etaeta, misy zavatra tiany ho fantatra, tiany ho azo mba hampitony ny fitaintainany ao anatiny ao. Reto olona reto nefa tsy niresaka tamin'i Jesosy fa vao nahita azy fotsiny Jesosy dia tonga dia nahafantatra naona reto olona reto. Nanana ny mpianatra izy dia ny apôstôly 12 izay niaraka taminy nizahany toetra hoe hatraiza ny fahalalany reto apôstôly reto an' Jesosy Kristy. Satria tamin'ny vanim-potoana nahaveloman'i Jesosy dia veritreretan'ny apôstôly dia olombelona fotsiny tahaka azy fa tsy fantany mahazanak'Andriamanitra an' Jesosy, tsy fantany maha-Andriamanitra an' Jesosy. Matetika koa moa izay le hoe Jesosy tonga teto amin'ity zao tontolo izao ty dia tsy ekeny ny akamaroan'ny fiangonana ho Andriamanitra fa tena Andriamanitra izy, satria Andriamanitra no natao amin'le nofo natao hitany maso. Ary nisy vanim-potoana nanazava antsika an'izany rehetrarehetra zany hoe tena marina Jesosy Kristy nitafinofo izy tena olombelona fa tena Andriamanitra niara-nonina tamin'ny olona mihitsy Jesosy Kristy. Dia nizahana toetra ny apôstôly fa na ny apôstôly ary tsy nanam-pinoana satria vahoaka marobe no niaraka tamin'i Jesosy Kristy ary hafahafa le zavatra nitenenin'i Jesosy Kristy taminy hoe aiza ozy no hividianantsika mofo ho anindreo gaga ny apôstôly vahoaka be ireo ve tsika nefa tahaka an'izao raha fieritreretany azy dia tsy manana akory tsika vola na dia hividianana mofo ahampy voky an'ireo olona ireo. Dia izay no nahatonga azy ireo zahany Kristy toetra mba hafantarany ny finoana ao anatiny ao hoe hatraiza ny fahafantaran'ny apôstôly fa Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra. Reto apôstôly reto zany hoe niafatra nentin' Jesosy eo amin'ny Jaona 9 zany dia anapirofo ny teny izay nilazainy tary amin'ny Matteo 9 ka tsao ny fanjakako sy ny fahamarinako dia hanampy anareo ny zavatra rehetra aza manany amin'izay hohanina, izay hotafiana, izay hosotroina, izay trepana tokony nananany apôstôly izay niaina ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany, satria raha niainga tokoa izy tsy nisy fanahina tao anatiny tao tany am-boalohany ny zanak'Israely fa tonga dia ny ho afaka ny tao an-tsaina fa izy tsy nieritreritra hoe inona ary no hohanintsika eny an-dalana, inona ny asa izay ho tanterahantsika satria lalana mbola tsy naleha, izy toerana ve ahafahantsika mipetraka, ahafahantsika mamboly, ahafahantsika manatanteraka asa ivelomantsika. Tsy tao an-tsainy zanak'Israely zany fa tonga dia nankitoha fotsiny mibaikon'Andriamanitra miainga tao amin'ny tany Egipta hamonjy ny tany Kanana. Kanefa na dia ny apôstôly raha tamin'izany vanim-potoana izany dia tena tsy nahatsapa ny hery izay nananan'i Jesosy Kristy amin'ny maha-Andriamanitra azy. Kanefa araka ny voalaza dia mba hizana toetra azy ireo fotsiny ny antony tenenan'i Jesosy zany fa efa fantany izay tokony ataony na tsy nangataka ary reto olona reto na dia mitaintaina ary ny apôstôly izy ozy nahalala ihany izay efa nataony. Dia Filipo no namaly na dia mofo vidiana denary 200 aza tsy ampy azy rehetra nanany kely avy, zany hoe na ny fahefana teo am-pelatanan'izy ireo ary dia tena nataon'i Jesosy tsapany mihitsy tena sarotra be ny amahanana ny reto olona reto ary tsy ho vitantsika raha ny famanana eto am-pelatanana. Ary tiany Jesosy ny atakaran'izy ireo hoe afaka manatanteraka zavatra tsy hainy zanak'olombelona eritreretiny ny Andriamanitra izay hivavahana rehefa misikitra tanteraka aminy. Fa i Andrea rahalahy Simona Petera no tonga saina dia nilaza
fa misy zazalahy kely manana mofo 5 sy azan-dranondroa, azan-drano madinika 2 izy, kanefa araka ny filazany ho ampinina moa zany ozy amin'izao olona betsaka izao, ara-baky teny io fisehoan'ny tantara io, zany hoe ny zavatra tsapan'i Jesosy naona reto olona reto, misy zavatra diadiaviny reto olona reto, misy zavatra andrasany reto olona reto amin'i Jesosy Kristy, kanefa reto olona reto izy tsy niteny tamin'i Jesosy, nataony niovan'ny fotoana io azy, fa nanaradian'i Jesosy fotsiny izy, fa Jesosy nahafantatra na tsy niteny ary le olona, naona reto olona reto, tsy nangataka le olona hoe Jesosy io, naona izay satria fagagana mbola tsy fahitany, ka miosakafo zay tsy nieritreritra an'izany le olona fa nanaraka fotsiny tany, miandry zay hoe inona indray ny zavatra hitranga, fa Jesosy Andriamanitra azy dia nahafantatra fa naona reto olona reto ary mila mena sakafo, ary zay no nahatonga an'i Jesosy lesona voalohany men'ny mpianatra, aiza no ahitantsika mofo, mpivarotra hividianantsika mofo an'reto olona reto mba ho fizahana toetra azy, kanefa Jesosy efa nahafantatra ny zavatra nataony, dia eo no manamarina le tenintsika zareo, hitantsika moa fandeha amin'ny tantara hoe tena fandraisana fanasan'ny tompo ho an'ny ankohonana rehetra, sakafo ahavoky ny olona mba hananany hery sy tanjaka ahafahany manao ny dia dia ny lalam-pamonjena izay soritan'Andriamanitra. Dia inona ny zavatra mitranga? Zazalahy kely mofo 5 sy azan-drano ho ampinina tokoa moa zany ho amin'ny vahoaka be dia be, satria ny lehilahy tamin'izany fotsiny ny tsimbo 5,000 tsy niresahana ny zaza amam-behivavy izay nanaradian'i Jesosy Kristy, zany hoe betsaka dia betsaka ny olona tamin'izany vanim-potoana izany, tsy efa nyreto olombitsy reto mihitsy ny amahana vahoaka betsaka tahaka an'izany, fa ny tanjona kendren'i Jesosy dia mba hatonga ny sain'ny rehetra hifantoka fa mavita zavatra tsy hain'ny olona eritreretana io Andriamanitra io, ary afaka miany olona rehetra izy. Inona ny zavatra nitenen'i Jesosy? Ny 10 ka hatramin'ny 12 dia io Jesosy asovy nipetraka ny olona, ary nisy ahatra be teo ka dia nipetraka ny lehilahy tokony 5,000 no isany ozy, dia nandray ny mofo Jesosy, ary rehefa nisaotra dia nizara izany tamin'izay nipetraka ihinana izy, ary ny hazan-drano koa arak'izay nilainy, izany hoe le mofo tany amin'ilay zazalahy kely no nalain'i Jesosy Kristy. Zazalahy kely tompon'ilay mofo, tsara ny anamariantsika an'izay, ankizy ny tompon'ilay mofo sy hazan-drano 5, asa mety tamin'izany vanim-potoana izany mety tena niteny ange Jesosy hoe izy aminareo mitondra sakafo, fa ny olon-dehibe moa fetsifetsy, ary mba mieritreritra n'izay hohaniny dia samy nanafina, fa le ankizy mahitsy fo dia tsy nisalasala, fa le anjara sakafony izay mba nentiny vatsy tany amin'ny natolony an'i Jesosy Kristy, dia niraisin'i Jesosy le mofo, dia nivavaka izy, dia rehefa nisaotra izy dia nasainy zarainy le mofo, nahavariana, nangonina. Ny 12 ka hatramin'ny 17, rehefa voky ny olona ozy dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, angonina sisa tsy lany mba tsy hisy ho very, dia nangonina ka nahafeno arona 12 sy sompitsopony mofo vary dia 5 izay ambiny tsy lany nihinana, tsy lany laniana ny sakafo izay nomena tao anatin'izany rehetrarehetra izany, ara-baky teny ao fa ny foto-kevi-dehibe dia fandraisana fanasan'ny tompo, fa mahatona hazavain'i Jesosy Kristy ara-baky teny dia mba hatonga saina ao anatin'ny olona hoe le zavatra natolotra Jesosy ange dia sakafo azahoana hery sy tanjaka, vatsy nomena an'ilay olona mba ahafahany miatrika ny zavatsarotra, ary izay ny fodon-kevitry ny fandraisana fanasan'ny tompo, sakafo hohanina azahoana hery sy tanjaka, ary natao ho an'ny olona rehetra, satria raha ny filaza tatso dia olony lehilahy fotsiny tokony ho 5,000 isany tsy nisay ny zaza amam-behivavy tamin'izany vanim-potoana izany, kanefa samy nigoka ny tombontsoa avy amin'izy, avy amin'ny Jesosy Kristy, ary avaiza le mofo avy amin'ny zazalahy kely, ankizy kely anankiray izay nahitsy fo nanolotra n'le mba hanjara sakafony teo amin'i Jesosy Kristy,
dia tamin'ny alalany mofo dimy sy azan-drano roa zay nanana n'lay zazazalahy kely mahitsy fo no nahavoky ny olona tsy midimy arivo. Dia jereo tsara rehetra olona reto tsy nankataka tamin'i Jesosy, naona zay tompo ka Jesosy mpivarotra, ary Jesosy tsy mbola nampiseho fahagagana tahaka an'izany ho hitan'reto olona reto. Aono moa no ahafantaran'ny olona avitan'izany Jesosy fa le falianana tao anatiny hijery an' Jesosy Kristy sy ny etaeta hitady ny fahamarinana tao anatiny na tonga azy nanaraka an' Jesosy ka na dia teo ara ny anohanana tsy nampaninina azy zany fa niandrandra zavatra tsy fahita tamin'i Jesosy Kristy. Fa Jesosy amin'ny Andriamanitra azy nahafantatra fa naona reto olona reto. Dia marina le teny Jesosy ary amin'ny Mateo 4 ny aina ny zanak'Israely mivoaka tao amin'ny tany Egipta hoe mandeha amin'ny lalana izay soritan'Andriamanitra, tsy manam-panahina fa matoky an'Andriamanitra, fa Andriamanitra afaka mihamitry fiainany eny an-dalana eny. Dia tahaka an'ireto olona reto ihany koa tsy nangataka ilay olona fa Jesosy mahafantatra fa tokony ho azy. Dia marina le teny Jesosy hoe fahafantatry ny rainareo izay any an-danitra sa tokony anareo zany. Naona le olona tsy nangataka izy fantatr' Jesosy fa tokony mena sakafo, na tsy nangataka ary le olona na neo fahagagana lehibe izy na voky olona tsy midimy arivo tamin'izany vanim-potoana izany. 7:12 ireny olona ireny rehefa nahita ny famantarana izay nataon'i Jesosy, ity tokoa no olay mpaminany izay tonga ho amin'izao tontolo izao. Tonga saina le olona ny amin'ny fahagagana hoe tena tsy misy mahavita an'izany, fa mieritreretana azy dia pampany mpaminany tonga amin'izao tontolo izao fa mbola tsy tao an-tsainy mahandriamanitra an' Jesosy. Ary tsy fantatro reto olona reto ihany koa le foto-kevitra tian'i Jesosy hampitaina aminy fa zay le Andriamanitra mahay mampianatra ka sehoany amin'ny zavatra ara-baky teny, amin'ny zavatra ara-nofo, ny zavatra iainan'le olona. Zay vo misarika ny sain'ny olona izy hanakatra ny zava-panahy tian'i Jesosy hampitaina aminy. Dia tanteraka tetiny hoe fakatsao ny fanjakako sy ny fahamarinako dia hanampy anareo zany rehetrarehetra zany ozy. Inona nefa ny fiantraikany rehefa fantatry Jesosy fa efa ho avy ny olona haka azy ankery ny ataon'ny mpanjaka ny ala ka lasa nandray, lasa indray izy irery nakany tendrombohitra, lasa tao anatin'ny olona zany vao nahita an'izay dia hoe tena tia tokoa ny mendrika ho mpanjaka. Dia saika ho alain'ny olona ankery ny apetraka ho mpanjaka ny alan'i Jesosy satria tsy izay ny tanjona an-kendren'i Jesosy ny tonga hifehy ny tany sy ny fanjakana ara-nofo satria ny mety amin'ny olona. Dia zao raha misy olona anankiray afaka manome izy rehetra ilain'ny nofiny dia iny no kendreno mpanjaka. Naseho an' Jesosy teto fa tsy zany ny fototry ny fitoriana filazantsara, tsy fidediavana tompontsoa ety amin'ity zao toy izao ity, tsy fidediavam-pahefana satria Andriamanitra izy fa saingy tsy sapan'ny olona amin'ny Andriamanitra azy tamin'izay vanim-potoana izay. Ary izay votoatiny afatry ny Pasika satria ny 7 akaiky ny Pasika mialohan'ny hatongavan'ny Pasika no nanaovan'i Kristy an'izany rehetrarehetra zany mba ho azon'ny olona ny foto-kevi-dehibe ny Pasika, zany hoe anisan'ny zavatra tokony ho anatin'ny olona izay mitandrina ny Pasika dia ny tsy manam-panahina. Aza manany amin'izay hohanina zay hotafiana zay hosotroana fa rehefa izotra amin'ny lalam-pamonjena matokia an'Andriamanitra ekeo fotsiny ny teniny. Ary zay ny afatra nampitain'i Jesosy tamin'reto olona reto, ary ny afatra nampitain'Andriamanitra ihany koa tany amin'ny zanak'Israely. Raha manontany anareo izy dia zao nambarao aminy mba ho famantarana eo amin'ny andriny sy eo amin'ny tanana ozy. Zay ny teneniny ary hitantsika moa nitohiny fa zavatra ara-baky teny io ary tsy mijanona eo amin'ny 9:1 ka hatramin'ny 5:10 io ny zavatra tian'i Jesosy Kristy nampitaina fa tsy maintsy nasehony aloha tamin'ny zavatra ara-baky teny mba ho fantatry ny olona hoe rehefa naona, rehefa tsy ampihery, rehefa tsy ampitanjaka, rehefa hisedra zavatsarotra dia zao tena mila sakafo aloha, mila vatsy mba fahana miatrika an'izany rehetrarehetra zany. Rehefa fantatry ny olona zay dia ny taona tsikelikely
ny sain'ny olona am'izay izy anahakatra zava-panahy ary raha mandinika ny jaonina toko fahenintsika de tena afatry ny pasika mazava be izy io ary afatry ny fandraisana fanasan'ny tompo satria tsy tiany Jesosy tandrona ny pasika tsy izy reto olona reto fa mba hatakatra ny votoatin'ny zavatra kendren'Andriamanitra ao anatin'le fanafahana zay ho tanterahan'i Jesosy ao ariana kely rehefa tonga ny vanim-potoana zay afatesana eo amin'ny hazo fijaliana sy anatanterahan'ny olona n'izay fandraisana fanasan'ny tompo izay tonga de aty amin'ny toko enina ihany ny raisitsika ny 2:22 nitoriany Jesosy ozy ny amin'ny mofinaina eo zany Jesosy le manazava ny zava-panahy zay sotomina tao anatin'le zavatra ny tanterahana raha-baky teny ary ahafantarana hoe manahoana ny toe-pon'ny olona zay tena mitady an' Jesosy ny 2:20 hatramin'ny 4:20 noho ny ampitson'iny ny vahoaka zay nijanona teny ampitany ranomasina ozy de nahita fa tsy nisy tsambokely hafa teo afa-tsy raha ihany ary Jesosy tsy mba niara-niondrana tsambokely tamin'ny mpianany fa ny mpianany ihany no nandeha kanefa nisy tsambokely hafa avy tany Tiberiasy tonga teo akaikin'ilay tany nihinanany mofo rehefa nisaotra ny tompo ka no nihita ny vahoaka fa tsy teo Jesosy na ny mpianany de niondrana tsambokely izy ka nakany Kapernaoma hitady an' Jesosy vokatry ny fahitana le fahagagana nataon'i Jesosy de nanjary nitady an' Jesosy reto olona reto ny ampitson'le nanaovan'i Jesosy fahagagana nampinanan'ny olona tsy ny 5,000 tamin'ny alalan'ny mofo 5 sy azan-drano roa avy amin'le zazalahy kely tsara notadiditsika izay zazalahy kely ankizy no nandraisan'i Jesosy an'le mofo 5 sy azan-drano roa ary ny azo antoka de zao na lehilahy na vehivavy na ankizy tamin'io vanim-potoana io de samy nahazo izay anjara sakafo tamin'ny fahagagana nataon'i Jesosy Kristy izay tsisy navahana na de ndray aza ary tena tsy lany ara tsy lany laneny ny ambony fanafeno 12 sobika ny ambony sakafo tsy lany tamin'izany vanim-potoana zany ary azo antoka tanteraka mihitsy satria avy amin'le zazalahy kely no nahazahoana n'le mofo 5 sy azan-drano roa tsy adala Jesosy ka ndeha hiteny hoe ianao tsy mahazo mihinana fa ny azo antoka de zao io zazalahy kely io zay nafoy ny fananany no nomeny Jesosy de nomelo tia ny anjara sakafonao kanefa le anjara sakafo raha tsy lany ny ohatra lavitra ny mofo 5 sy azan-drano roa ny fahagagana zay nataon'i Jesosy tamin'io vanim-potoana io ary zay foto-kevitra zay ny tsara notadiditsika io ankizy kely io nahitsy fo tamin'i Jesosy Kristy tena migoka ny fahasoavana voalohany indrindra satria tamin'ny alalany no nahavokisana reto olona tsy omby 5,000 reto noho izany azo antoka fa nandray anjara tandrify ny amin'ny zavatra nomeny de zazalahy kely ty sy ny fahagagana izay nataon'i Jesosy ny ampitson'iny nefa de lasa nitady an' Jesosy ny olona ary taiza ny tediavany azy teo akaikin'le toerana zay nanaovan'i Kristy fahagagana zay nihinanany mofo kanefa tsy hita teo Jesosy 5:20 ka hatramin'ny 7:20 rehefa nahita azy teny ampitany ranomasina izy osy de hoy izy tamin'ny raby oviana ny tonga teto ianao faly indray le olona rehefa nahita an' Jesosy de tonga de nanatsafa oviana ianao tompo no tonga teto fa fantatry Jesosy ny toe-tsainy reto olona reto ary zay ny toe-tsainy ny akamaroan'ny kristianina Jesosy namaly azy hoe lazaiko aminareo marina de marina tokoa mitady ahy ianareo fa nefa tsy noho ny nahitanareo famantarana ozy fa noho ny nihinananareo ny mofoka voky zany hoe inona no natonga an'ireto olona ireto hitady an' Jesosy tsy Jesosy ny tena nitediaviny fa le mofon'i Jesosy ny tena tediaviny ary zay ny toe-panahany mpivavaka amin'izao vanim-potoana zao inona ny antony hitediavana an' Jesosy tsy tena Jesosy le mitondra famonjena fa le fahagagana ataon'i Jesosy le mofon'i Jesosy le zavatra
azo raisina avy amin' Jesosy, zay no mahafatifaty ny olona ary zay no manosika ny olona hivavaka no le filany izay fantany fa Jesosy no mahavita an'izany, fa le Jesosy mihitsy tsy mitady an'izany ny olona, ka raha Jesosy tsy manome mofo azy de zao tsy mety amin'ny olona zany. De teneniny Jesosy, tsy nahitanareo famantarana angeo izy, tsy zay no nahatonga anareo nitady ahy, fa noho ny enananareo mofokavoky raha atao mahitsy be zany de ohatran'ny Jesosy te hiteny hoe nao nandray ngah ianareo, zay ny antony hitediavanareo ahy, no an'ny kibonareo fotsiny fa tsy no ny amiko velively, satria Jesosy Kristy ange no famantarana lehibe. Ndraindray diso fandraisana ny olona tsy noho ny nahitanareo famantarana. Inona le famantarana? Le fahagagana nataon'i Jesosy, fa tsy zay no tiany Jesosy ho tenenina, fa le famantarana zay izy mihitsy ny tonga teto amin'ity zao tontolo zao ty, famantarana ray goavana be. Ilay Andriamanitra tonga nofo mahefa ny zavatra rehetra, afaka manome zay rehetra ilain'ny olona raha tsy manam-panahiny izy. Tsy zay no tao an-tsain'le olona, tsy Jesosy, fa le mofony Jesosy. De ozy ny lazain'i Jesosy, aza miasa ahazo ny anina mety ho levona ozy, fa ny anina zay maharitra ho fiainana mandrakizay zay omeny zanak'olona anareo, fa izy no nasian'Andriamanitra ray tomboka se, io tomboka se io le famantarana resahantsika. De ho hitantsika ny fanazavany, aza miasa ahazo ny anina mety ho levona ozy, fa ny anina zay maharitra ho fiainana mandrakizay. Zay ny tenen'i Jesosy, manomboka misintona ny sain'ny olona izy, anakatra ny zava-panahy, ny amin'ny fahagagana zay nitanterahana, zay resahantsika hoe afatra miezinezina mahakasika ny Pasika, afatra miezinezina mahakasika ny fandraisana fanasan'ny tompo, zay sakafo na vatsy mba hazahoana hery sy tanjaka, ahafahana manatanteraka ny lalana izotra ho amin'ny famonjena. Ka teo anatrehan'izay, inona ny zavatra mitranga? Mbola le ara-nofo ny tao an-tsain'le olona ny 1927 de hoy ireo taminy, inona no ataonay io mba hiasanay ny asan'Andriamanitra? Jesosy namalika nanao taminy hoe zao no asan'Andriamanitra de ninonareo zay nirahana. Zao ny asan'Andriamanitra ozy de ninonareo zay nirahana. Tsy araka ny eritreretany azy, satria fieritreretan'ireto olona reto tena mihoatra lavitra noho ny eritreretintsika nge le zavatra sasan'i Jesosy. Tsy le hanina sakafony nofo, araka ny tenin'i Jesosy hoe aza miasa ahazo ny hanina mety ho levona, fa ny hanina zay maharitra ho fiainana mandrakizay. Faly le olona hoe tena kay tsy sakafo amin'ray andro fotsiny, fa sakafo maharitra mandrakizay. Mbola le nofo ny jerevany, raha miaraka amin'ity Jesosy ty tsy miasa tsy mitady, raha tonga de mihina-potsiny. Zay no mbola tao an-tsain'ny olona tamin'izany vanim-potoana zany. Kanefa ny afatra napetraky Jesosy de hoe ny asa takina tanterahana aminareo, zao ny asan'Andriamanitra, ny inonareo zay nirahana. Inon'inona ny teny zay nome? De jereo tsara nge le ary amin'ny Exodosy 7:12 Exodosy 7:12 de ny 5 de ho famantarana ho anao eo amin'ny tananao ary fampatsirovana eo ambonin'ny andronao io zany, mba ho eo ambavanao ny lalàn'i Jehova, le tenin'Andriamanitra. Ary ny atao hoe finoana de ny fanekena ny tenin'Andriamanitra, fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Zay ny zavatra tiany Jesosy Kristy ampitaina, satria mahafantatra zay tokony hoan'ny olona izy. Tsy le sakafo nofo ny tena zava-dehibe, fa le tenin'Andriamanitra zay mahavelona. De ny olona mbola nieritreritra ny zavatra ranofo, de inona zavatra zay ny zavatra nandrandrainy hoe tena hanina maharitra ho fiainana mandrakizay. De ho hitantsika moa nytoyany fa io le zavatra ara-baky teny nentin'i Jesosy tamin'ny olona, ary nisotomany lesona mba nakaran'ny olona ny zava-panahy zay ho hitantsika. Afatra miezinezina mahakasika ny Pasika, afatra miezinezina mahakasika ny fandraisana fanasan'ny tompo, araka ny nambara tamintsika raha olona tena mitady famonjena.
anaraka tsy tapaka ny toyan'izao fampianaran'izao fa raha olona manao takan'irety hoe anka hitady famantarana fotsiny hitady an'la mofo zay ahavelona azy fotsiny zavatry ny nofo tsy ahitany lala zay soritan'andriamanitra azahoany famonjena ka matoky sy mino fa mifanan'andriamanitra dia asa mandrakariva ao anatintsika mba hahatonga antsika tena ahita ny marina ahita lalina soritan'andriamanitra mba handraisa antsika ny fahasoavana tsy hahatonga antsika anam-panahina fa hatoko tanteraka amin'andriamanitra hoe andriamanitra miahantsika amin'ny zavatra rehetra ary mahafantatra zay tokony ho antsika voninahitra ho an'andriamanitra zay mivavaka isika misatranao Jehovahandriamanitra ray no ny teninao indray zay tonga manazava tsy kelikely ny zava-miafy ny teninao mba tsy hanananay fanahina ary hatakatra ny votoatin'ny famonjena vitan'i Jesosy Kristy ary anisany zavatra lehibe indrindra amin'izany dia tsy tokony hanananay fanahina ny amin'izay hohanina zay hotafiana zay hosotroana fa ianao mahafantatra fa tokony manay izany rehetrarehetra izany omenao maimaim-poana fa ny tanjona ny kendrenao dia nikatsahana kosa ny fiainana mandrakizay dia tario lalana ny olona tompo mba hita fifaliana mandrakariva amin'ny fahalalana ny teninao misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy amen. No velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva.